Miarapa toko klasy toko vavy falitafaraka aminao indray eto anatin'ny fampahalalam-baovao ary asaina mpanajana ianao naraka izany hatramin'ny farany. Ny omaly tsy miova izay no azo ilazana ny fanovana governemanta amin'ny ampahany sy ny famerenana minisitra teo aloha ho ao anaty governemanta indray. Tsy misy azo antenaina avy amin'ity governemanta ity raha fampandrosoana no asinteny. Arahoary ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Ny tota ihany no avadibadika izay no nataon'ny folo herira Janoary Mampianina amin'izao fanovana governemanta tamin'ny ampahany izao. Kivy avokoa ny rehetra tamin'iny fanapahan-kevitra iny, indrindra fa ireo mpanao gazety nanatry maso mivantana ny fanambarana nataon'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika. Fanapahan-kevitra mendrika akanosana no nandraisan'ny mpanao gazety sy ny mpanara-baovao io fanovana amin'ny ampahany io. Ny antony, fasahina sy finiavana ny ady amin'ny kolikoly marina sy ampanjaka ny tany tandalana no nandrasana. Famerenan'olona tsy nahita fahombiazana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana no naverina. Saingy nahitany mpitondra fahombiazana kosa teo amin'ny lafin'ny fampiasan-kery sy ny fanararaotam-pahefana samihafa. Nanantena ny rehetra fa hosahanaisotra ny praiminisitra lehibe ny governemanta no sady misana ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny filoham-pirenena. Teo ihany koa ny fanoloana ireo minisitra Ahina Praitsy-Kombakomba tamin'ny fanamorana ny fitsoahany Claudine Razaimamonjy tany ivelany. Raha tsy ilaza fa tsy ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny filaminana anatiny, ny ministry ny fitaterana ary ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena. Saingy tsy tonga tany ny fahasahiana. Ministra hafa indray no voakidika. Noho izany, fanovana entina andemena ny saim-bahoaka fotsiny ny fanovana amin'ny ampahany ny governemanta iny. Ho an'ny mpandinika ny fiainam-pirenena, io governemanta io no kasain'ny mpitondra ampiadiana hatramin'ny fifidianana manaraka. Izany hoe, io no lazain'izy ireo hoe gouvernement du combat. Saingy raha dinihana ny fizotry ny raharaha, tsy hiady ho an'ny fampandrosoana ny firenena sy ny ampiadana ny vahoaka malagasy araka ny tonin'ny iram-pirenena, fa hiady kosa ho an'ny fanamafisana ny seza amin'ny alalan'ny fifidianana manaraka. Izay no isan'ny antony tsy hanendrena ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana vaovao ahafana mifehy ny rantsa mangaika ny fitondrana, manomboka hatrany amin'ny faritany, ny faritra ary ny commune, fa ao ihany koa ny préfet de région, ny lehibe ny district, ny chef d'arrondissement ary indrindra ireo sefokotany manerana ny nosy. Mandainga avokoa araka izany ireo milokaloka fa manaja ny demokrasia sy ny tany tandalana ny eto Madagasikara. Raha izay marina no zava-misy, efa ela ireo ministra maro no nametra-pialana, efa ela ny tokony nametraka question de confiance teny amin'ny antenimera-pirenena ny lehibe ny governemanta, anontany ny hevitry ny solombavam-bahoaka hoe mbola omenareo toky ve za hitantana ny raharam-pirenena. Ireo tranga tsy fanaran-dalana ireo avy any amin'ny faratampon'ny fitondrana no antony lehibe indrindra ametrahana ny mpanohitra eo amin'ny toerana ny didiny lalam-panorenana tokony isy azy ao anatin'ny antenimera-pirenena. Tombotsoany be sy ny maro ny ametrahana izany, manomboka amin'ny mpitondra raha ny fampandrosoana marina no kasain'izy ireo, mandalo amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara sy ireo mpampiasa vola, hatrany amin'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, hatrany ampitan-dranomasina. Fa tanana eny amin'ny hôpitaly Anjeranosy ao amin'ny efitra fa 420 amin'ny riana voalohany sampandraraha neurochirurgie Ramatoa Claudine Razaimamonjy rehefa nigadina teto Antanindrazana alina manohy ny fitsaboana ny tenany hoy ny taleny Anjera araka ny taratasy mpitsabo avy ao Maurice. Fanadidina vetrany. No amarin'ny lehiben'ny hôpitaly Professeur Rakoto Oliva sy ireo loharanom-baovao hafa fa niverina ao amin'ny hôpitaly Anjera androany i Ramatoa Claudine Razaimamonjy omaly alina kosa no nigadina teto Antanindrazana izy raha ny loharanom-baovao azo niaraka tamin'ny zanany mianadahy. Mpitsabo mpiandry raharaha iray no nilaza fa tamin'ny 12 alina no nahatongavan'ity mpanolontsaina ny filoham-pirenena ity tao amin'ny hôpitaly. Raha io maraina io kosa no nambarany talen'ny hôpitaly izay azo tamin'ny Antsoataribiny tolakandro teo. Ao amin'ny riana voalohany, efitra 420, ao amin'ny sampandraraha neurochirurgie na sampandraraha miandraikitra ireo aretina any amin'ny losi ny azon-damosina no misy any Claudine Razaimamonjy saingy tsy afaka nivezivezena tao an-toerana. Tsy nahitana mpitandro ny filaminana sy mpandraran'ny fonja ihany koa teo amin'ny manodidina na nilaza aza ny lehiben'ny hôpitaly fa misy mpandraran'ny fonja miandry azy. Ankoatr'izay, hita teny an-toerana nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety ny fiaran'ny loholona Rina Andremandavy.
Tsy nety nilaza ny aretina nahazo any Claudine Razemamonjy marina kosa ny Lebenia Giera izay nilaza fa tsy ambaratelo ny fitsaboana izany. Taratasy avy amin'ny hôpitaly Tao Maurice kosa no ahafahana manohy ny fitsaboana azy raha ny fanazavana azo ary tsy miditra amin'izay raharaham-pitsarana sy fanadihadiana azy ny eo anivon'ny hôpitaly. Raha tsy ahivina nefa efa herinandro izay no nivoaka ny hôpitaly Fortis Darnay Tao Maurice ny tenany. Loharanom-baovao iray no nilaza fa nisy ny fionan'ny Masio vahiny miasa sy monety Madagasikara tamin'ny Prime Ministre teny mahazo arivo dia tsy nampahafantarana ny mpanao gazety androany. Ho an'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara kosa any am-ponja fa tsy any amin'ny hôpitaly na toeran-kafa ny tokony isy ny olona misazy arahana akaiky hatrany ny fizotra n'ity raharaha ity. Fa manambahiny ihany koa ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia Ramatoa Erinay Fanisoa foloan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miaraba ny Kolo TV ary miaraba ny mpijery rehetra izay manaraka an'izao fampahalalam-baovao izao. Resaka raharaha mafanintsika tafaverina eto amin'ny tanindrazana Ramatoa Claudine Razemamonjy efa niteny foana ianareo fa tsy ara-dalàna ny fivoahany teto Madagasikara. Mbola manamafy an'izay ve ianareo amin'izao fotoan'izao? Mbola manamafy tanteraka izahay fa tsy ara-dalàna ny voahany teto Madagasikara satria amin'ny mahavoafonjy azy dia misy ny fepetra izay tokony ho arahana alohan'ny afany miditra hôpitaly sy mandeha mitsabo-tena na manao fitiliana amin'ny fitsaboana any ivelany. Inona izay fepetra izay? Misy lalàna maromaro izay voalaza tokony ho arahana izany. Voalohany indrindra aloha amin'ny mahavoafonjy anazy dia tsy olona manana fahafahana mivezivezy arak'izay tiany any amin'izay toerana tiany izy. Dikan'izay izany vao feran'ny lalàna ny fahafahany mivezivezy. Etsy andaniny misy fepetra maromaro izay ara-teknika moa io tokony narahany ambaratonga ampahefana rehetra mba ahafahana manao an'izay fitsaboan-tena izay ataony any ivelan'izay. Izahay nefa nahita fa tsy tanteraka izany dia izay mbola namafisanay fa tsy ara-dalàna ny evasana izay nataony. Ny tafaverina eto an-tanindrazana izy amin'izao fotoan'izao ahoana ny momba azy na situation? Tafaverina eto an-tanindrazana izy izay aloha dia efa zavatra mahafaly satria zany izy mba niverina eto ihany rehefa vita ny zavatra izay nataony. Araky ny heninay moa zany dia hoe tsy olona hoe comateux izy na ohatr'izany no teny amin'ny aéroport fa mbola mitsangana tsara. Ary raha ohatra koa ka olona nahazaka ny sidina avy any Maurice nakaty izy dia tokony hahazaka koa zany izy ny fitaterana miala avy eo amin'ny aéroport makany amin'ny fonja hanao ny formalité rehetra mahavoafonjy anazy. Ny lalàna nefa dia milaza fa tsy mety ny fahitana fa misy olona sasany dia voafonja nefa tsy mametraka na dia iray minitra akory ary tongotra ao anatin'ny fonja izay nanendrena anazy. Izany zavatra nefa dia voararany lalàna ihany koa. Aminay izany na inona moa zany mety aretina mahazo azy izay fitsaboana izay tena tokony mbola ho ataony dia tokony arahana koa izay lalàna izay hoe mandeha ny mifonja aloha izy manao ny formalité rehetra izay tokony ataony izay vao mandeha amin'izay toerana rehetra tokony andehanany na any amin'ny hôpitaly HGR. Zava-misy nefa dia ny alany amin'ny aéroport izy dia apparemment tonga dia any amin'ny HGR ndraiky io. Izany hoe mety hitombo ve izany ny ireo raharaha hiampangana azy? Aminay izany dia mbola miampy indray tsy fandikan-dalàna izay atao amin'ity raharaha ity. Nefa izay efa nanantena mafy mihitsy tao aorianan'ny déclaration ny Premier Ministre sy ny filoham-pirenena tamin'ny faraparan'ny herinandro teo hoe nilaza zareo fa amela ny fitsarana hanao ny asany malalaka ary mamerina foana fa tany-tan-dalàna Madagasikara. Rehefa tany-tan-dalàna Madagasikara tokony ampiarina daholo ny lalàna fa tsy misy olona natokana tsy aran'izany lalàna izany na dia ny fampiarana an'izay lalàna détenu provisoirement anazy izay. Inona raha mety zavatra hitranga aorianan'izao aorianany androany? Zavatra mety hitranga aloha dia izay mbola mitaky ary manamafy ihany ary izay mihitsy ngamba no namalinay ny antsonareo nanasanay teto amin'ity plateau ity hoe mbola manao antsoavy izay amin'ireo tompona andraikitra rehetra mba hanaraka ny fepetra voalazan'ny lalàna ary hanatanteraka ny asan'ny tsirairay mifanaraka amin'ny lalàna satria tsika dia
teo tany tandalana. Miatra eto Madagasikara ve izay tandalan'izay ary raha toka tsy isy fampiaran-dalàna mitsiraraha ity dia mbola avitrika indray ilay fanontaniako mahazatra hoe mbola isy ve tsy matamanota isy olona voasazy tsony ve eto Madagasikara? Izahay ao anatin'ny syndicat-ny mpitsara dia mahita hoe tsy mipetraka tsara ny tany tandalana eto raha izao no mitohy. Ary izay no problèmantsika satria ny fitsaram-bahoaka dia lazaina fa noho ny tsy fahatokisana ny fitsarana. Kanefa raha ny fitsarana tsy avelanao ny asany mazava, izy rehefa fa tsy atokisana raha teo dia vao maizantsika ao anatin'ny tsy fisian'ny lalàna tanteraka. Ary ny lalàna tsy natao an'ny madinika sy ny mpangalatra dokotra ihany. Fantaniako farany ngamba hoe vonona hampiatra an'izay indépendance de la justice anaraka ity raharaha ity hatramin'ny farany ve ianareo ianareo mpitsara eo anivon'ny fitsarana? Efa nahazo toko moa izahay fa hamela ny fitsarana hiasa malalaka sy ao anatin'izay fahaleovantena tanteraka izay ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre dia matoky izahay fa hitazona ny teniny zareo ka dia tsy ahita tsony izahay fibaikobaikoana ny fitsarana sy fanotohinana avy any amin'ireo mety ho mpitondra an'izay fahaleovantena ny fitsarana izay. Fa raha tsy izany dia tonga indray izay koa izay hitaraina momba an'izany. Manapetra ihany koa moa ny fotoanantsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao isaorana feno ianao Ramatoa filohan'ny SMM nanaiko vahiny ny fampahalalam-baovao androany. Misaotra anareo eto amin'ny Kolo TV amin'ny fanasana dia mirary soa indrindra ho an'ny mpijery.